miara-mientana ho amin'ny fiarovana sosialy ho an'ny rehetra io ny loha hevitra ny safidiana ho fankalazana ny volana Mey iray volany fiarovana ara-tsosialy. Tafiditra ao anatin'izany fankalazana izany ny 15 Mey andro maneran-tany ho an'ny fianakaviana. Nankalaza izany teto Tolagnaro ka mpivady 12 no ny Fisoratam-Panambadiana Faobe Ara-Panjakana mba hiarovana ny zon'izy ireo. Tafiditra ao anatin'ny ray volana fankalazana ny fiaina sosialy ty volana Mey ty izao hetsika atao maly sy androany izao. Maly moa dia resaka kopia anoezaka kopia ireo ankizy misy any amin'ny 300 mahery. Ny androany dia Fisoratam-Panambadiana miara-mizotra mitoti-saina eto an-tampon-tanànan'ny Tolagnaro niarahana ireo mpiara-mirondrantiko maromaro. Mpivady 12 ny roso amin'izay fisoratana anarana izay. Hetsika niarahana anatotosaka izay ampisongadinana ny fiahiana izay ponina izay aty amin'ny faritra Anosy, indrindra ny hananan'ireo ankizy zo amin'izay malagasy izay satria ny kopia dia ao anatin'ny fianaratra izay ny firosoana amin'ny tokantrano Fisoratam-Panambadiana koa dia higoana izay zo na ho an'ny vehivavy izay na ho an'ny ankizy izay ao tokantrano. Ka dia mbola itony hetsika araka ny fikasana mbola hita izay fandamina anatsarana izay ary iarahana marana amin'ireo mpiara-mironantoka rehetra izao hetsika atao fankalazana iray volany ankizy izay iarahana mentana fanatosana fanatsarana ny sosialy mponina ny faritra Anosy. Marina fa nisy ihany koa ny fizarana kopia Faobe misy 300 mandritra izany fankalazana ny iray volany fiarovana ara-tsosialy izany.